Ho ampitomboana mandrakariva aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Aoka hivavaka isika. Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro, Andriamanitra be voninahitra ianao, Andriamanitra tompon'ny hery sy ny fahefana manerana izao tontolo izao, Andriamanitra mihevitra anay isan'andro, mikarakara anay, manome izay hahasoa anay ary mitsinjo anay eny lavitra eny. Misaotra anao, mitera anao, mankalaza anao zahay, ary indreto ary zahay mifona eo anatrehanao ny amin'izay mety tsy fahatanterahanay rehetra, fa fantatray fa Andriamanitra mamindra fo sy miantra ianao. Amin'ity anio ity kosa dia hiteny aminay indray ianao amin'ny alalan'ny teninao, endre ny amamin'ny teninao, fa mamy mihoatra noho ny tantely eo am-bava raha andramana azy izany. Aseho aminay ny fahamarinan'ny teninao, ombany fitantanany fanainao masina, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mofinaina voalahatra ho antsika anio ry havana, hitantsika eo amin'ny filazany tsara araka ny Jaona 10, ny 1:30 hatramin'ny 2:40. Jaona 10, 1:30 hatramin'ny 2:40. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Dia nakavato indray ny Jiosy hitoraka azy. Jesosy namaly azy hoe, maro ny asa tsara nasehoko taminareo avy tamin'ny ray, koa ny asa manao ahoana amin'ireny moa no hitorahanareo vato ahy? Ny Jiosy namaly azy hoe, tsy asa tsara no hitorahanay vato anao, fa fitenenan-dratsy, satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao ho Andriamanitra. Jesosy namaly azy hoe, tsy voasoratra ao amin'ny lalànareo va hoe, hoy izao, Andriamanitra ianareo? Raha ireny izay nanaovana izany tenin'Andriamanitra izany no natao hoe Andriamanitra, ary ny soratra masina tsy azo foanana, moa izay no asian'ny raika ny rahany ho amin'izao tontolo izao va no ataonareo hoe miteny ratsy ianao? Satria hoy izao, zanak'Andriamanitra aho? Raha tsy manao ny asan'ny raiko aho dia aza mino ahy, fa raha manao ihany kosa aho, na dia tsy mino ahy aza ianareo, dia mino ny asa mba ho fantatrareo sy ekenareo fa ny ray no ato amiko, ary izaho ao amin'ny ray. Dia nitady hisambotra azy indray ny Jiosy, fa nandositra azy izy. Dia lasa nakany andafiny Jordana indray Jesosy ho any amin'ilay tany nanaovany Jaona Batisa voalohany, ka nitoetra tany izy. Ary maro no nankeo aminy ka nanao hoe, Jaona tsy mba nanao famantarana, nefa izay rehetra nolazainy amin'ity lehilahy ity dia marina avokoa, ary maro no nino azy teo. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, mampianatra antsika indray ity mofinaina ity mahakasika ny finoana an' Jesosy. Ny finoana an' Jesosy no hitarihan'ny soratra masina antsika miainga teo amin'ny fankalan'ny olona an' Jesosy. Hitantsika amin'ny fanombohan'ny mofinaina 1:30 dia nakavato indray ny Jiosy hitoraka azy, fa miafara tamin'ny finoana izany.
Efa hitantsika ny andininy farany amin'ny mofinaina ny vakiana teo, ny andininy 2:7 manao hoe ary maro no nino azy teo. Voatarika ho any amin'ny finoana ny olona. Ny filazany tsara araka ny Jaona rahateo ry havako dia mampianatra betsaka mahakasika an'izany finoana any Jesoa Kristy izany. Raha nandinika tsika hatramin'ny androany 7 volana Desambra dia saika ny atsasa-manila ny mofinaina izay voavakintsika hatramin'ny voalohan'ny volana ka hatramin'ny anio dia ao amin'ny filazany tsara araka ny Jaona avokoa, izay miresaka indrindra izao finoana any Jesoa izao. Andeha ary isika ry havana hianatra indray amin'izay ambarany mofinaina mahakasika ny finoana any Jesoa. Minoa any Jesoa voalohany noho ny asany. Minoa any Jesoa noho ny asa. Nanambara tena na lay filazantsika azy hoe nanao fanambarana ny tenany Jesoa mahakasika ny Andriamanitra azy, mahakasika ny fifandraisany amin'Andriamanitra izay nitenenany hoe izao sy ny ray dia iray ihany eo amin'ny andininy eo ambony, no nahatonga ireto jiosy tezitra tamin'i Jesoa ka nikasa hitora-bato azy. Teo anatrehan'izany rehetra izany no nanaovan'i Jesoa fanambarana fa ny asa izay ataony dia na dia nankasitrahany jiosy aza dia tsy asa mandeha irery izany fa asa amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy, asa amin'ny maha-Andriamanitra azy. Noho izany tsy afaka misaraka mihitsy ny asa izay ataon'i Jesoa sy ny maha-Andriamanitra azy. Miseho amin'ny alalan'ny asany ny maha-Andriamanitra azy sy ny fifandraisany amin'ny rainy. Koa raha miteny Jesoa eo amin'ny andininy 9:30 manao hoe mino na dia tsy mino ahy azy ianareo dia mino ny asa, dia te hilaza fa ny asa izay ataony dia tsy asa afaka mandeha irery. Nahagaga mantsy fa ireto jiosy ireto dia faly ery nahita ny asa samihafa izay nataon'i Jesoa, nahatsiaro sambatra sy nahazo anjara manokana nahita ireo asa-pahasoavana marobe nataon'ny Tompo, kanefa tsy zakany kosa ny filazana fa Andriamanitra Jesoa, ny filazana fa avy amin'Andriamanitra izy, nolazainy fa fitenenany ratsy an'Andriamanitra aza no natao. Asehon'i Jesoa mazava tsara ry havako eto amin'ity mofinaina ity, manomboka amin'ny 1:30 hatramin'ny 7:30, fa tsy asa mandeha irery, tsy asa famantarana na fahagagana mandeha irery no nataon'i Jesoa, fa asa mifamatotra amin'ny maha-zanak'Andriamanitra, amin'ny maha-tena iray amin'Andriamanitra azy, izany hoe asa maneho ny maha-Andriamanitra azy izany. Ry havako malala, miasa mamakivaky ny fotoana sy ny toerana samihafa Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ilay Andriamanitra izay efa niteny fa izay manao hoe moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko va? No indro miasa ao amin'i Jesoa Kristy koa ka nanatanterahani Jesoa ireo asa-pamantarana sy asa fahagagana maro samihafa, ka miseho eo amin'ny tontolom-piainantsika andavanandro, anehoana fa tena manao zavatra lehibe eo amin'ny fiainantsika tokoa Andriamanitra. Jesoa Kristy izay miasa arak'izany dia Jesoa Kristy izay loharanon'ny finoantsika ka ahatonga antsika hino an' Jesoa Kristy, ilay tsy miseho amin'ny alalan'ny asa ihany fa miseho
amin'ny maha-Andriamanitra azy. Antsoina isika ry havako ao anatin'ny finoanan' Jesosy tsy hino ny asa fotsiny izay ataony, tsy hanantena ny fahagagana fotsiny izay ataony, fa hino indrindra ny maha-Andriamanitra azy. Ny zava-dehibe ry havana malala eo amin'ny finoanan' Jesosy dia tsy ny fitadiavana na ny fanantenana, ny famonjena izay ataony amin'ny alalan'ny asa mahagaga fotsiny, tahaka ny fanasitranana sy ny fitadiavana vonjy amin'ny endriny maro samihafa fotsiny, fa ny finoana an' Jesosy mihitsy. Izany no hitarihana ny saintsika mandrakarivo manao hoe Andriamanitra aloha vao vahaolana, Jesosy aloha vao vahaolana. Ny finoantsika an'Andriamanitra aloha, ny finoantsika an' Jesosy aloha, izay isika vao mitady ny hositranana, mitady ny vahaolana amin'ny olantsika marobe, mialoha lalana ny asa, mialoha lalana ny fanasitranana, mialoha lalana ny vahaolana maro samihafa mantsy ny finoana an' Jesosy. Arak'izany, raha miteny eto manao hoe minoa an' Jesosy noho ny asany, dia te hiteny manao hoe minoa an' Jesosy noho ny asany amin'ny maha-Andriamanitra feno azy. Fa ny zavatra faharoa ry havana malala izay hitantsika eto amin'ity mofinaina ity dia ny hoe minoa an' Jesosy noho ny teny, minoa an' Jesosy noho ny teny. Amin'ny andinin'ny faha-efapolo hatramin'ny andinin'ny faha-roambin'ny-efapolo no ahitantsika ireo sokajin'olona indray izay nino an' Jesosy noho ny teny izay voalaza momba an' Jesosy. Ho mantsy ny voalazan'ireo olona manao hoe Jaona tsy mba nanao famantarana hoy izy, nefa izay rehetra nolazainy amin'ity lehilahy ity dia marina avokoa. Ary maro ny nino azy teo. Marina ny voalaza na ny teny momba an' Jesosy. Jaona dia mpaminany, ary amin'ny mampaminany azy dia tsy ny famantarana no zava-dehibe, fa ny teny na ny fanambarana izay nataony. Ny fanambarany Jaona dia mazava tsara, nilaza fa tsy izao no izy, fa ilay avy aoriako, ary tsy mendrika hamany fiakapany aza aho, hoy Jaona. Manambara feno i Jaona fa ilay ho avy aoriany, ilay nitenenany hoe amboary ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany, no tena Mesia. Ary izany fanambarany Jaona izany no ninoany reto olona manodidina azy reto, ka nahatonga azy nino an' Jesosy. Raha miteny hoe teny na fanambarana isika ry havana, dia miresaka mahakasika ny soratra masina izany, ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra irery ihany no ahafahantsika mino an' Jesosy Kristy Tompontsika. Ny tenin'Andriamanitra sy izay voalaza ny soratra masina no ahafahantsika mino ny maha-Andriamanitra, ny maha-Mesia an' Jesosy Kristy. Tsy mino an'i Kristy noho ny famantarana isika, ary marina ny voalaza eto. Tsy mino an'i Jesosy noho ny fahagagana isika, fa mino an'i Jesosy noho ny famantarana, noho ny soratra masina. Zafady. Efa voalaza raha teo fa tanteraka ao amin'i Jesosy ny voalaza rehetra mahakasika ny voalazan'ny Jaona rehetra mahakasika ny maha-Mesia azy. Fa ny fandiniana ihany koa dia milaza fa ao amin'ny bokin'ny testamenta taloha dia farafahakeliny misy manodidina ny 500 na 900 any ho any ny fanambarana mahakasika an'i Jesosy izay tanteraka tao amin'i Jesosy avokoa. Izany hoe milaza feno an'i Jesosy ny soratra masina. Ao amin'ny soratra masina arak'izany no ahitantsika sy hifanenantsika an'i Jesosy, ilay Andriamanitra,
any Jesoa ilay Mesia izay inotsika. Ao amin'ny soratra masina no inotsika any Jesoa. Arak'izany tsy mitady toerana na fotoana na fihaonana samihafa any ivelan'ny soratra masina isika hinoana ny Jesoa marina, fa mino kosa izay voalaza ny soratra masina. Zava-dehibe ry havako malala ny finoana izay ambara ny soratra masina mba hanekentsika ny Jesoa ho Andriamanitra marina tokoa. Ary engane isika hanaradia ireto vahoaka ireto izay maro no nino azy, fa tsy sanatria tahaka an'ireo vahoaka izay naka vato indray hitoraka azy na nitady hisambotra azy ka nahatonga ny tompo handositra aza indraindray, fa ino isika ny maha-Andriamanitra azy ary ino isika ny teniny izay manambara ny maha izy azy an'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra, ho amintsika kosa ny fahamarinana izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao izahay no ny fisehoanao, ny fanambaranao ny tenanao amin'ny maha Andriamanitra anao, amin'ny maha Mesia anao izay nasehonao tao amin'ny soratra masina. Misaotra anao izay Tompo fa resy lahatra ankehitriny miombona amin'ny apôstôly manao hoe akany amin'iza moa izaho raha io, fa ao aminao ihany no misy ny fiainana mandrakizay. Ankehitriny izahay dia manome ny finoanay, mampiseho ny finoanay anao Andriamanitra, anao Jesoa amin'ny alalan'ny asa sy ny teny. Fa mivavaka izay Tompo amin'ity andro anio ity, ho an'ireo fiarahamonina manodidina anay, ireo manana etaeta mila vonjy, ireo izay ao anatin'ny aretina, ireo izay ao anatin'ny fahoriana, ireo izay namohy havantiana, mivavaka izay ho an'ireo izay any am-pigadrana, mivavaka izahay ho an'ireo izay manana olana saro-bahana, mivavaka izay ho an'ireo voailiky ny fiarahamonina, mivavaka izahay ho an'ireo izay manana fahasembanana amin'ny endriny rehetra, na ara-tsaina na ara-batana ary na ara-panahy. Tompo, ireo sokajin'olona malemy sy marefo, ara-pinoana, ara-tsaina, ara-batana, entinay eo anatrehanao. Tompo, ianao no niteny manao hoe ianareo rehetra miasa fatratra sy mavesatra entana, mankanesa etỳ amiko fa izao ame anareo fitsaharana. Koa dia jereo amin'indra fonao fa ianao no niteny fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Dia amin'ny anaranao Jesoa Kristy mahavonjy no anaovanay sy angatana izany vavaka izany. Amen.